avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manulcianoni vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcia hoanao ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcia hoanao ny vaovao. Mikatso tanteraka ny firenena amin'izao fotoana ary samy mitaky ny alan'ny andro rajoelina avokoa ny rehetra na eo aza ny ezaka samihafa ataon'ity farany ahafahana mitazona fahefana. Antsoantso mitaky ny fametraha-pialany avokoa no hita manerana ny nosy hatrany ivelany. Na ireo milaza fa manoana azy aza toa tsy sa manao loko volomboasary intsony. Navela malalaka androany ny famorim-bahoaka sy diabe nataon'ny pomban-drajoelina raha ny hita teny amin'ny 67 hektara tsaramasay ankoron-drano sy ny manodidina. Tsy nisy ny fampiasan-kery, tsy nisy ny bomba mandatsa-dranomaso. Raha tokany mifanohitra tamin'izay no hita nandritra ireo etsika ny ZNZ sy ireo ankolafikery samihafa miaraka amin'izy ireo teny an-tanin'andro, Mahamasina sy ny manodidina. Tranga izay isan'ny mampanontany tenany maro amin'izao fotoana hoe rehefa iza no afaka midina an-dalambe malalaka eto amin'ny firenena. Nitoy ary ny amafy ny etsiky ny mpianatra ho fianaratsoa tamin'ity androany ity. Niainga teo amin'ny 4 semaines ny stationnement, ny fifandonana ary nitoy teny andrainjato. Ny antombo ireo mpianatra nandrainjara, ny antombo mifandraika amin'izay ihany koa ny mpitany filaminana teny Kianja sy ireo fitaovana nampiasain'izy ireo. Mitaky ny amoahana tsy misy atakandro ny solombavambahoaka mahavita raha Sylvestre sy ny fialan'ny andro rajoelina ihany koa ny vahoaka ny vangain-drano amin'izao fotoana raha nidina an-dalambe ny lanja sorabaventy ny maraina teo. Any ivelany any Maroc nanoho ny etsika fitakinan-dalambe mitaky fandravana na ny fampitonan'ny gouvernemanta ihany koa androany ireo vondrona tanora mandrafitra ny ZNZ 212 any an-toerana. Tsy nahavita miaro ny zo fototra araka ny lalampanorenana marokanina fa ihany koa tsy namaly ny fitakina ara-tsosialy ataon'ny vahoaka ho ireto farany ny gouvernemanta ao an-toerana. Ny andinindin'izay avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity. Manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany ny matoa dahatsoratra avy hatrany ary mikatso tanteraka ny firenena amin'izao fotoana ary samy mitaky ny alan'ny andro rajoelina avokoa na ny eto an-toerana izany na ny any ivelany na eo aza ireo ezaka maro samihafa ataon'ity farany hitazomana fahefana. Na eo ary ireo milaza fa manoana azy koa ihany koa toa tsy sananao loko volomboasary intsony raha ny hita tamin'ity androany ity. Raha oary ny matoa andahatsoratra. Nandefa taratasy misokatra ho an'ny andro rajoelina ireo firaisamonim-pirenena miisa 300 ka mitaky avy hatrany ny fampitsaharana ny endrika famoretana ataon'ny mpitandro filaminana mifandraika amin'ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena manerana ny Repoblikan'i Madagasikara. Herisetra, fampitahorana, fandrahonana, fitazonana tsy andrariny, fandratrana sy famonoana mety hiteraka fahafatesana. Ilaina ho izy ireo ny miantoka ny fahafahan'ny olom-pirenena miditra malalaka any amin'ireo toerana ankalamanjana sy manatantara mitondra ny sarin'ny fahafahana sy ny demokrasia manerana ny Madagasikara toy ny zaridaina n'Ambohijatovo sy ny Kianja 13 Mey eto Antananarivo. Ahafahan'izy ireo misitraka tanteraka ny zony, ny fitantanana ampitoviana, tsy misy herisetra ny fanehoan-kevitra rehetra na ireo manohana fitondrana na ireo maneho fangatahana hafa ka iantoana ny tsy hisian'ny fifandonana eo amin'ny samy malagasy noho ny hevitra tsy mitovy. Fiantoana ny fisian'ny rafi-pitsarana tsy miankana sy aingana, isahana ny fanadiadina sy ny fanatsikafonana mikasika ireo herisetra ny tranga rehetra. Isan'izany nataon'ireo mpitany filaminana sasany ny fandrobana isan-karazany mba ho saziana amin'ny fomba ohatra sy mangarahara ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Fa mitsorana avy hatrany sy tsy misy fepetra ireo olona voasambotra rehetra sy notazonina noho ny fampiaran'izy ireo ny zony aneho ny hevitra nandritra ny fihetsiketsehana ara-drariny sy ampilaminana. Navarina aloha ho an'ity androany ity tsy nanao orange ireo milaza fa pomban-drajoelina ny lanja sorabaventy tsy nisy sakana sy daroka avy amin'ny mpitandro filaminana
eraky ny tanàna tranga ahafahana milaza fa mitanela tanteraka ny fampiarana ny lalàna sy ny fanomezana fahafahana ny hevitra ny samy malagasy izay fahasamihafana izay no isany niteraka ny olana ka mefara amin'izao zava-mitranga iainantsika kehitriny izao mikatso ny firenena ary mpiasa-panjakana maro no efa manampy miray feo amin'ireo tanora manao fitakiana ialany ny Andry Rajoelina tsy misy fanjakana afaka mihodina intsony rehefa ny mpiasa-panjakana no tsy manao ny asa ny araka ny tokony ho izy tsy miasa ny faditseranana ary iroso amin'ny service minimum manomboka ny alatsinain'izao izany hoe tsy hisy entana iditra sy hivoaka intsony eto amintsika ikatso vokatra izay ny toe-karena sy ny fidiram-bolan'ny fanjakana tsy afaka hanoe intsony ny asany ny mpitondra kehitriny tsy handray ireo olona ampidirana amponja ao anatin'ny 27 ora ihany koa ireo mpiandry fonja manerana ny nosy tsy miasa ny mpianatra dokotera manerana ny nosy izay mandrafitra ny 70% ny ireo mpiasa eo anivon'ny toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana toy ny hôpitaly CSP1 CSP2 sy ny 6 tsy mianatra ny université manerana ny nosy ary manohana ny fitakiana sy ny tolonatao ny mpiasa ny fahasalamana ny mpampianatra sy ny mpanabe eto Madagasikara ny eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny sisa manohana ny tolona ireo syndika isan-karazany miainga amin'ny randrana syndikaly SINAD SYMPIDO SSM sy ny maro hafa manohana ny tolona ireo firaisamonim-pirenena samihafa ankoatra ireo fikambanana vondrona samihafa efa fantatr' izao tontolo izao zany hery famoretana herisetra sy famonoana ataon'ny mpitandro filaminana nahazo baiko hiaro seza sy fahefana eo ampelantanan'ny Rajoelina izao ka toa manadino ny fanamaolona ireo mpiray tanindrazana aminy fantatr' izao tontolo izao zany satria efa samy nanameloka ary manaraka akaiky ny zava-misy eto amintsika avokoa ny rehetra raha tsy ilaza fa tsy ireo firenena ahitana maso ivovahiny monina sy miasa eto amintsika amin'izao fotoana miantso ireo kolafikery samihafa Andry Rajoelina ifampidinika sy ifampiresaka ady zay nateo amin'ny fitondrana azy anefa tsy nisy zany fifampiresahana izany ary tsy nisy novaliana ireo antso fifampiresahana efa natao hatrizay rehefa mikatso tanteraka tahaka izao ny firenena vao hoe domiara-naotra fa kenda antony mahatonga ireo firaisamonim-pirenena sy ireo rafitra ary antoko politika samihafa ilaza fa ny fifampiresahana dia tsy maintsy mifontotra amin'ny fitakinany rary ny ataon'ny tanora sy ny olom-pirenena ary mametraka ny fandraisan'ny anjara ho vaindohan-draharaha fa navela malalaka androany famorim-bahoaka sy diabe nataon'ny ropomba ny Andry Rajoelina raha nita teny 67 hektara tsaramasay ankoron-drano sy ny manodidina tsy nisy ny fampiasan-kerina ny bomba mandatsa-dranomasina lefa ny ropitandro ny filaminana raha tokany mifanohitra amin'izay kosa ny hetsika nataon'ny GNZ sy ireo ankilafikery maro samihafa niaraka tamin'izy ireo teny an-taninandro Mahamasina sy ny manodidina tranga izay isa mampametra-pantanina ny maro amin'izao fotoana ny hoe rehefa iza no afaka midina an-dalambe malalaka ito amin'ny firenena ary ahoary ny makasika izay tamin'ny 7 ora maheriny maraina teo efa nanomboka ny tangorana teny Tsaramasay ankoron-drano sy ny manodidina ireo andian'olona mitaky ny janonany Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana raha ny hita tsy nandrava ny hetsika tamin'ny alalan'ny baoba mandatsa-dranomasy sy ireo mpitandro ny filaminana teny an-toerana nateo aza ny fivorovoriana sy ny diabe nataony ireto farany tsy toy izay ankilan'ny zava-nisy hita tamin'ireo hetsika nataon'ny tanora GNZ noroasina sy nampiororony ny mpitandro ny filaminana hiparitaka ireo mpitolona ho an'ny teny Antananandro baoba mandatsa-dranomasina no nasehatra ireo tanam-polo
miariary zao fa mitanily ary tsy mitovy ny fijery ny malagasy rehetra hoy ireo olo-pirenena nanatevin-daharana ny tolona mitaky ny ala ny Andry Rajoelina. Asy andefasany zareo lacrymogène zay fa rehefa ny mpanohana ny Rajoelina tsy asindry zareo vary tsy tohanany zareo sady fa kisany fotsiny ireo dia mba aiza ny zoanay amin'izany tsy mety izany fa tokony hoe rehefa samy miara amirona dia samy miara amirona. Zay tsy karamaina vola ny safidinay satria manana ny hevitsay zay dia manana ny safidinay zay tsy voakarama vola voaloha zay manana ny safidinay dia zay ao an-tsainay ny amboraka anay dia efa zay vao mamboraka ny ao an-tsainay sy ny anana ny safidinay dia basy. Ary izao sady manao mitondra basy la mambana circulation be mihitsy eraky ny tanàna arana escorte tsisy tifitra nankely vararaka bravona reo fa président ay fa tsika zany tsy olon'ny président zay zany tsy olon'ny président maneho hevitra fa olon'Andriamanitra nefa zay fa tsy olon'ny président. Sotra fotsiny zavatra angatahany vahoaka dia fahafahana maneho hevitra ankalalahana tsy misy teritery tsy misy fampiasana hery famoretana. Ny antony hitolomanay dia zavatra tsotra tokana ihany miala amin'izay ianao Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy hatramin'ny fakany satria nanomboka tamin'ny andraisanao ny fitondrana dia mitotongana ny fiainany malagasy ray manontolo tsy vaky volo potika ny tanora malagasy satria tsy misy asa endrasana tsy misy zavatra antenaina tsony. Tsy mety ny hevitra zany zay manao ny hevinay dia asingana ny anay zao tsisy fitandry filaminana manakana fa rehefa zay no mitondra ny hevinay hita daholo la polisy avany hita avany daholo rehefa zao zao zareo mivory tsisy tsy mahita polisy nareo nany ray ary rehefa zay manao ny hevinay mitondra daholo zay zay zao le polisy am'izao nahazo autorisation koa zao zao olona reo nahazo autorisation tena nandala be ma zany olona reo. Noho izay tsy fitovinana izay hatrany nanome hafatra ho an'ny prefet n'Antananarivo ihany koa ireo tanora mitaky ny zony ampilaminana anefa ampiarina herisetra. Androany zao misy ry zareo avao amina toko manohana amin'ny président mandeha tsisy olana mihitsy fa rehefa izahay miaro ny zoanay amin'ny liberté d'expression hiteny zao ambonay vavabasy crimo eny amin'ny tarehanay ka zay zany afatra ho anao monsieur préfet tsy préfet any TGV anao fa préfet an'Antananarivo aza tsy rehefa ilaina tongany amin'izay dia ho tongany aminao koa zahay rehefa isinao fianarana ny trangany toy izany ihany koa ny diabe ampilaminana nataon'ireo avahoaka mpitolona nandidina ny kianjany Barema Masina tsy nisy fifampiresana maritra avy hatrany nanapoaka baoba mandatsa ranomaso nanaparitahana azy ireo ny mpitandro ny filaminana teo anoloan'ny CEG Antany Barinandriny vehivavy iray no naratra loha vokatr'izay.
misy fiangarana sy fitanilana ny fampiarana ny fepetra amin'ny fanohan-kevitra an-dalambe hoy ihany koa ireo mpitolona dia ny antoerana fitahana ve le olona hoe afaka mandeha amin'ny sisiny avy eo rotsavana lacrimogène indray tsy mety zany famitapitaka zany eto amin'ny fiainana ohatra hoe mbola famitapitaka zany taritana na mandeha masabaka sisiny le olona dia avy eo korotanina anaty lacrimogène indray avany amin'ny fozaorana amin'ny teny hoe tsy mialaka joelona fa efa zay avadia mpanohatra amin'ny teny hoe mialaka joelona dia totovana bomba lacrimogène samy malagasy zay dia samy manana ny zoany io samy safidiny avy zay anao an'ny hetsikay zay koa mandeha pilamina tsy isy sakatsakana fa maninona rehefa zay dia fitaovana bomba lacrimogène zay tsy jany zay raha tsy mialy eo ajoelona ny tolakandro anaheryvaika ny fanapoahana bomba mandatsa ranomaso tamin'ireo mpitolona teny Ambohida Anosy tonga hatrany amin'ny hôpitaly Bevelantanana nisy ireo naratra sy sempotry ny bomba mandatsa ranomaso tranga izay nampiakapeo ny mpitsabo iray avy amin'ny hôpitaly lacrimogène fa zay maninona nareo tsy mahazo mandeha mataty
nanamarika ny anio rafitinina ny fanavakavahana amin'ny fampisitrahana ny zo amin'ny fanehoan-kevitra raha izao no mitohy hiteraka guerre civile na adiboky sy adibahoaka ny fandrangitana ataon'ireo pomba ny fitondrana ho hiatran'ireo fanehoan-kevitra maro lafy sy tokony hisy raha ny zava-misy aina ny sarambambe-bahoaka ankehitriny etsika fanoherana ny fitakiana zo fototry ny olo-pirenena tsirairay avy ny misitraka jiro sy rano ka tsy tokony hisy ny fanavakavahana sy fiangarana eo amin'ny fanomezan-darana hitaka izany zo fototra izany raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Fahasokafiny kianjan'ny demokrasia Ambojatofo sy ny kianjan'ny 13 Mey ahafahan'ireo olo-pirenena mitaky ny zony ankalalana ho ny mpanakanto bodo androany raha tonga nanatemdarana ny etsika fitakiana ny fialan'ny Andry Rajoelina ihany koa tena nosy mahamasina tamin'ity androany ity tsy afaka jerena fotsiny fampitehan'ny firenena ho ity farany antony ihany koa ijoroany avy eo anivo ny mpisolo vava izay tonga nanatevina ny tolona ihany koa rina fitiavana no mitatitra ny jibrianzay. Tsy misy fandraisana ndraikitra ataon'ny fitondram-panjakana manoloana ny fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena manjaka ny kolokolo sy ny fitadiavana tombotsoa manokana akapotika ny firenena tsy afaka angina sy tazapotsiny eo anatrehan'izany ka antony tolomana hoy ny mpisolo vava iray nanatevin-darana ny etsika teny anosy androany ny fialan'ny Andry Rajoelina no vahaolana anavodana ny firenena raha ny fanehoan-kevitra. Alevany amin'ny tribunal administrativa le izy investiture atao azo raisina fa tsy mitombina zay foana le zavatra misy eto. Te andra 2028 tsika dia ohatr'izay ihany koa zavatra izy eo. Ahoana tsy ahitanareo an'izao tsy fandraisana ndraikitra ataon'ny fitondram-panjakana io. Jereo zavatra ataony zareo collision afaka manao malalaka izy. Jereo reto vao miditra kely eo. Sao ve dia mety izy nareo. Mampieritreritra nareo mpitandro filaminana samy malagasy tsika. Gasy ianao gasy gasy daholo tsika rehetra. Natao an'izy io lalàna io, natao hiaro ny vahoaka fa tsy natao hiaro système. Mba mieritreritra rehefa miry maleo hoe ora miaramilo mikasika anao io voaro mibasy anao amin'io fa sainao tsy voaro io tikan'izay mba mieritreritinareo gasy tsika samy mba mihevitra amin'ny zavatra ataony tsy mandray andraikitra ianareo kolikoly be vava jerevony eo ampitsarana ao atotany ohatraniny ao be da be ny atotany saratsaransika vahoaka malagasy tany tokony andeha etivantsika alohantsika izy ny adivana le izy nefa rehefa fitondram-panjakana makany io tany jerevony eo alaniera alainy io na tsy manana grosery izy. Avelao vahoaka ny hevitra malalaka fa azasakatsankanana hitakin'ny maharary azy ho ny mpanakanto bodo nandritry ny etsika teny anosy mahamasina tsy ekena ny herisetra fa fahalalana maneho hevitra malalaka no takiny. Ny anjara ndraiky soany dia mbola miteny foana hoe omeo fahafahana milaza sy izy any tanora ary asasiana herisetra. Izay ny any tena ijoroako aty zareo manana ny mahakasika azy manana izay fitakiana tsy atao izy soany izany. Tamin'ny rehefa mbola kelikely ny ampiasain'ny olona dia tokony hainoana izy. Fakamiamengezana ampiasain'ny olona dia poka foana sarobilanika dia manetana foana andreo olona tokony andraikitra rehetrarehetra mba enoy le tanora enoy ireo ny tokony ho avy mba enoy le tanora. Nanamafy ihany koa i Mikolo izay isan'ny mpianatra ka tsy mahery fo ny tolona fa tsy nijanona ny etsy-bahoaka raha tsy miala i Andry Rajoelina nilaza ny tenany fa misy mikasamono izy noho ny fahasahina mijoro amin'ny tolona ity saingy tsy hemitra ny tenany raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Kabary Andriamatofo loha impiry moa zany tsy efa impiry zany tsy efa nandingana efa impiry zany tsy efa afitany fa action ilaina fa zay tsy mila resaka tsony to dia ataovy izy na miala ony efa tsy anao Zay tsy vidy vola zay. Zay tsy vidy vola Zay tsy vidy na ray alina sy moalina. Fa mety misy namela reny noany re voaka malagasy reny fa zao alay vola dia dao écrive aveo hoe zay tena mety. Fa tsy vitanay rery nefa ty tolo ty fa milantsika voaka malagasy rehetra miara-mentana ao anatin'izany milantsika rehetra hiara-entana satria tena maro na fitiavan-tanindrazana mampatonga anay eto tsy mitady la zany inona fa tsika rehetra dia fameroja satria misy manambana hoe misy mitena volona ony zay zany tena marina misy miantso hoe mbola mipile farany eny laha avy hatrany to dia ataonay fanaovana azy izy fa atao fanaovana azy zay fa zay tsy maintsy nitandrazany mitombo hatrany ny vahoaka manamafy ny tolona amin'ny fijoroana anarina ny firenena ka mitaky ny fialan'ny Andry Rajoelina ankilany miamahery vaika hatrany fampiasan-kery ataon'ny mpitandro ny filaminana ka tsy azo ekena ny famonoana na fandratrana ny samy mpiray tanindrazana ho hatrany ireo vahoaka ny tolona.
miantso ireo mpitsara mpisolo vava notaire greffier sy ireo mpiasa ny fonja ny vondro ny mpitsara miany demokrasia eto Madagasikara anatevin-darana ny tolona afahana mametraka fitsarana madio mangarahara mahomby maleo tena sy tsy mitanila eto Madagasikara manameloka ny herisetra ataony mpitandro filaminana ihany koa izy ireo ary mitaky ny fandraisana andraikitra aingana ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy mitaky ny zony am-pilaminana melona ny herisetra atao amin'ireo mpitolona izay mifanohitra ny tanteraka amin'ny demokrasia ho iatrany ny fanambarana navoaka ny reto farany. Anohizantsika ny fampahalalam-baovao ny toy ary ny amafy ny hetsika atao fianaran-tsoa tamin'ity androany ity ny ainga tao amin'ny 4 chemin stationnement ny fifandonana ary ny toy tena andray-njato izany ny antombo ireo mpianatra nandray anjara ary ny tombo isa ihany koa ireo mpitandro filaminana teny an-kianja sy ireo fitaovam-piadiana nampiasainy reto farany. Aingo rakotony ireny kolo fianaran-tsoa. nahery ny fifandonana teo ny vampianatra sy ny mpitandro ny filaminana tamin'ity hetsika anio ity izay naingatreny an-tanàna moa ka nitoy atyty andray-njato. Nisy ireo mpianatra izay voasambotra maromaro izy ireo ary nahitana vehivavy ihany koa. Rehefa minefatra signalé ao fa hakafoanina ndraiky. Efa mahazo 20 minutes nangataka ny amoana ireo namany moa ireto mpianatra ireto ary nilaza ihany koa izy ireo fa manomboka eto dia iamafy izany fitakiana izany. Pasifikatsony tontolo ity fa iamafy io ary zay miantso ny hery velona rehetra eto ampianaratsoa miantso ny lycée teknika miantso ny lycée rehetra ampianaratsoa araka aminay eto ary zay tsy mijanona ratsy tsy miala rajoelina miova ny rafa tsy hoe miala rajoelina dia hoay tsika mamiova ny rafa ary zay namanay izanona zany zay raha tsy voaka vadikelinay avoaka izao dia zao tsy raha nisy raha simba tamin'ny stationnement tany fa zalany manarapoaka lacrymogène voalohany. manentana ny rehetra ifanometanana amin'izao tolona izao moa ireto mpianatra ireto manomboka amin'ny alatsinainy satria dia tolona imbonana izao ary tsy hijanona moa raha tsy tratra ny tanjona dia ny fialany ny filorajoelina. androany ireo vahoaka tao an-tsiranana tsy nazaka intsony fahanginany tsy maintsy miala irajoelina ho ireto farany andeharantsika ary ny fanadihadiana mikasika izay hoentiny izy tany Obezara. Vahoaka no tompon'ny fahefana, vahoaka no tompon'ny volam-panjakana satria izy no fanjakana. Izany no teny naverimberin' ny mpitolona androany ka tsotra ny fitakiana rajoelina miala. Ity tolona ity izay namoizana ireo namanay reo havanay ary tsy hijanona zahay raha tsy mametra-pialana anao monsieur le président mangataka aminazy zahay anao miteny hoe tianao ny vahoaka malagasy avy-porofo aminay niany ity fa tena tianao tokoa ny vahoaka malagasy tsy inona ny angatany amina dia ny fialanao amin'izao fitondrana izao. Mitodika aminareo mpitandro filaminana oka tsy adinonareo fa hisatroka salonanareo io ipatalony ndesinareo io
chemise anaovanareo io i galona andesinareo io i kiraro andesinareo io ary farany io basy mipopoky andesinareo io filaboaka dikana tolona mandrasy rajoela miala leo reraka ary kivy amin'ny fitaka sy ny fampanantenana pokaty ny vahoaka miala ianao rajoelona fa mijaly loatra izahay hoy ny antsoantso zay moa magnano azafady monsieur le président raha ohatra ka fa vahoaka maro hoe mivolona efa tsy tia hoe miala fa manjary sahiragna zay varotronay tsy mandeha fôtiny fa miambiny le fotoagnan'olo andeha ilatsy tsisy olo mivangaraha mihitsy varotronay ao sahiragna zay lokonay jeby maty jeudi entagna nampidiry fo gene tsisy olo mivangaraha feky varotronay ao azafady président mba mametsa fialagna azafady firy taona tondranao teo tsy nahita vahaolana ianao roa taona sisa itondranao zay ianao mahita vahaolana malalasy dina ianao manana pouvoir anao mbola ho tapitra pouvoir anao misy farany zavatra etra valikafatra mivantana manoloana ny kabaren'ny filoha omaly tsy hijanona ny tolona raha tsy tonga amin'ny fandresena marigna fa nitologa dia ataonay dia mbola mitohy ary tsy tapitra izy ty izy koa tsy miala andriamatoa andry nirina rajoelina izy robot ato hitantsika io zegny agnisan'ny mitariky ty grève ty ny fisian'ny robot ndraiky asan'ny devoly fa zahay tanora dia tsy ho voly mihitsy izy koa tsy hazonay raha tadiavinay mangataka zahay ny fimpodianan'ny mairanay amin'ny place zay amin'ny place zay tokony ho isy izy mangataka izahay ny fialany andry nirina rajoelina amin'ny fomba zay farany malaky possible miala sa tsy miala miala sa tsy miala miala sa tsy miala raha mbola tsy enona sy tsy rarahina hatrany ny feno vahoaka mampatahotra ny mieritreritra hoe ahoana ny amafy ny fijalian'ny vahoaka malagasy amin'ny hoavy dia lafim-baovao ihany koa retintsika miseto anatin'ny doka varitra fohy PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique, 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamamb. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasana ohatrany hanaraka izany hatramin'ny farany fa ny maro ireo olom-pirenena tonga nanatevin-darana ny tolona androany tany Toamasina ankoatra ireo mpianatra tazana teny ny toerana ihany koa ireo mpanao politika sy ankolera fikery maro samihafa manohitra ny tolona manohitra ny fitondrana Rajoelina arahoary ny makasika izay tamin'ny 1 ratoandro efa niatrana manoloana ny vavahady ny université eto Barika Dimy ireo mpitandro ny filaminana ireo mpianatra kosa manangasanga ivoaka ny vavahady mikasa anohy ny diabe ampilaminana miaraka amin'ny vahoaka ny Tomasina ny refitra indroa ny bombo mandatsa-dranomaso nentina nanapariany ireo mpianatra tao anatin'ny faritra ny université tafavoaka ihany anefa ireo mpianatra rehefa nanaridi ireo mpitandro ny filaminana ny sakana ny vavahady karaha zao ny nataony mpianatra tao Barika Dimy rehefa tsy nomendalagna dia nitady lalan-kafa satria nitanjony dia raiky ihany miala Barika Dimy satria fa miambigny ny vahoaka ny Tamatavy miambigny ny antoko isan-karazany miambigny ny syndicat isan-karazany satria fa leo tanteraka amin'ity fitondragna Rajoelina ity dia tiako ny magnambara ny vahoaka malagasy ny fitondragna ty Tamatavy ny olo maventy ty Tamatavy efa tsisy zavatra vita re tompoko efa azo ny vahoaka ny fahefagna ty Tamatavy dia aizatsika amin'ny district isan-karazany agny amin'ny commune oka atsika magneky ho zarazaraigny dia makasiky ny mpianatra zay nafaragny Tagnatananarivo tiako ny magnambara fa tsisy dikan'ilay fikafika ny mpitondra satria nagnino ny eritreretigna akorontagna lay mpianatra lay olo avy takagny nefa mbola zare ihany ny ray ina amin'iregny mpianatra regny dia ny ray tologno ho an'ny Madagasikara mamitsika engane ho avotry Madagasikara androso Madagasikara miala Rajoely zay ihany ny tanjo etsy ankilany fampisarambazana no antony nampiatsony Andry Rajoelina n'ireo solotenan'ny mpianatra izay tsy nahazo fankasitrahana niakatra sy niona tamin'ny tany Antananarivo nilaza tamin'ny katezerana ireto mpianatra fa tsy nisy akory ny fionana fa fandanimpotoana fotsiny Andry Rajoelina nagnantsolo tegna ny mpianatra izy ko province nampagnantsovina madame le ministre izy nasaina nagnantso zay takagny tonga takagny zahay tsy nitrotro tamina ary magnambarana hoe koa nitrotro taminazy zahay ary fampisarambazana no nataonao eto zay mivolagna amina Andry Rajoelina azo vakivakiky zay mpianatra itologna toa tsy maintsy ataony aziska amin'ny farany miala amin'ny place anao ny tologna efa natompoka tsy maintsy faragnana ny fampisarambazana tagnatin'ny Barika Dimy tsy hisy varany tsy maintsy mandeha ny tologna ary manompoka zay niany ary jusqu'à farany jusqu'anao miala amin'ny place Andry Rajoelina efa tazana tety amin'ny stadium Roland Ratsiraka nanatevin-darana ny etsika ny fandimby ny akatseratra teto ireo sampandraraha manana olana tamin'ny fitondrany Rajoelina mbola tsy nisy ny zavatra nampanantenenanay tao anatin'ny centre de formation pédagogique mba nisy tanteraka efa roa taona sahady zahay navitanay ny formation mbola tsy nisy ny fijerena masonay akaiky na ny fiamananay amin'ny fomba ofisialy mbola tsy nisy ary ny fandraisan-tagnananay ny anaovana recrutement mbola tsy nisy ihany koa ka amin'izao efa leo ny fampanantenana ny ankolafo rehetrarehetra eto Madagasikara ka noho izany tompoko lasy tompoko vavy raha itolona i Madagasikara ray manontolo itolona ny zavatra marary anazy izahay ato amin'ny CRENFP koa marary zany mahatonga anay itolona hiaraka amin'ny vahoaka malagasy maro anisa tsy vaky-volo eto zahay amin'ny angaty sy ny arona ary efa tegna volona ninoninona ny ataontsika eto tsy naman'izay mihemitra fa mitariky makana fandresena i Madagasikara tsy maintsy mandresy tsy maintsy miala Andry Rajoelina raha ohatra ka tsy nandray atarana hatra amin'izay ka hatramin'izao akoa tsy nagnena hatra amin'izay efa lany ny tompony efa tsy lera mametra décision manaova démission fa efa tsy izy naneo ny heviny makasika ny fifampidiniana misy eo amin'ny FFKM sy Andry Rajoelina ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka tsara ihany koa raha tapitra atreo ny fanomezana fahefana olona tsy mendriky tantana ny firenena aorian'izao savorivory izao ho hiatrany ny tenany tsako fantatra zany dia mbola mitohy ny tolona ary mangataka amin'ny FFKM za ajanona aloha le fifampidinina satria fitaka ny Andry Rajoelina io hoe ifampidinika dia mbola izy ihany tafapetraka keo dia mbola itohy le tambazotra mampahanitra ny vahoaka malagasy andraso kely aloha FFKM miangavanareo za miandry kely andraso aloha
ary magnamafy za misaotra ny douane satria migrève générale douane, misaotra ny interne migrève générale interne, misaotra ny zareo any koa administration pénitentiaire fa magnambara zareo hoe tsy mila olona gadra tsony, tsy mandray olona gadra tsony a, misaotra ny olona rehetra zay efa manomboka mikony androany, mbola tsy vita tolona ty, tsy 10 isanjato vita fa mbola misy 10 isanjato tsy vita. Agnatin'ny 10 isanjato zay, raha ohatra ka amin'ny grève générale olona jiaby manomboka amin'ny talata sy larobia, dia tegna vita tanteraka, tsy maintsy miala Andry Rajoelina ary efa misy lamina vaovao zany amintsika tia momba ny hoavintsika. Tandremo atsika angala Andry Rajoelina niany dia amaregny olo tsy manjary any koa tonga amin'ny fitondragna. Zay zavatra zay zany tegna mampahasari-piaro anahy. Satria tsy mendrika zavatra ratsy intsony Madagasikara, mendrika ekipa tonga amin'ny fitondragna, ekipa madio, ekipa vaovao ary tsy resaka politika fa nenako resaka génération. Za zao génération X, génération Y, génération Z io. Le miaraka izy roa jiaby io, izy telo, zay ny vahaolagna ho antsika. Ny toeteteham-bola madinika ny etsika rehefa nitety tanàna nandritra ny oradimy teo eo. Ny ara-dalana teny foana ihany koa ny loholona Sidonie Rarinirina sy ireo mpisolo vava amin'ny ray tolona no trony ny vovonana firaisan-kina sy ireo ankolafikely maro samihafa tonga teny an-kianja. Nafanafana ny fifanatrehan'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka teto, voafehatrany anefa ny etsika na dia nisy ny fiakaran'izay maripana izay. Mbola mikasika izay fidinana andalambe izay trano fa nivangaindrany kosa indray, mitaky ny amoana tsy misy atakandro ny solombavambahoaka Mavita Ra Silvestre sy ny fialan'ny Andry Rajoelina ny vahoaka any an-toerana. Zava-misy tany an-toerana tanteriny Gaëton Andriatsilavo. Araka izany, nidina andalambe ihany koa ny mponina tao vangaindrano ny maraina teo, mitaky ny fivoahan'ny solombavambahoaka Mavita Ra Silvestre sy ny fialan'ny Andry Rajoelina amin'ny fitondrana. Tapaka matetika ihany koa ny jiro sy rano ny toerana, ka isana tonga azy ireo itaky, hanamafy ny fitakiana ataon'ireo mponina manerana nosy amin'izao fotoana. Deputenay Mavita Ra Silvestre, sitsianay Mavita Ra Silvestre vaoakany vangaindrano faroy, enana, aninana mely, ombatan narana, ala e-tragno, tontofagnoraky, sy vita moramora famboran-tragno sy moramora vidina tokotany. Fahatelo, itarada mbola befangotreo fa sitsianay tarasita, izany etaetana vangaindrano, telo troky, zafy mahavaly, zafy manangarabe ava. Mangataka izay, vahoaka ny vangaindrano, azo soy, sisa takandro anay androany, rasy tiamareo! Rasy tiamareo, ho isy raha mandriaky ity vangaindrano Zay ivina, fanodiko-dinam-bola teo anivon'ny ministeran'ny mponina novesatra ny ampangana sy nanenjehana ny Mavita Ra Silvestre ka niakatra fampanohavana teto Antananarivo ny volana Aprily 2024 ary nampidirina ponja teny amin'ny tany mora ity farany taorian'izay. Natany amponja tsy afaka nanao fampelezan-kevitra aza i Mavita Ra Silvestre, nolaniny ny vahoaka ny vangaindrano solombavambahoaka ity farany. Ny 20 septambra lasa teo, nesorina tao amin'ny fonjana Tanimora izy raha loharanom-baovao azo, ka antony ilazany 3 troky fanalainan-keriny izy, ka nanomezan'izy ireo 27 ora ny mpitondra fanjakana moka ity farany. Fa tsy amaly ny antsony Andry Rajoelina ho amin'ny fiampetsona fampidiniana tretony avy eo anivon'ny firaisamonim-pirenena izay mandala ny bonne gouvernance raha ny fanambarana. Antony mbola maro ireto farany fepetra takiana amin'ny Andry Rajoelina, isazany fampitsarana ny herisetra ataon'ireo mpitandro ny filaminana, ny tsy fanajana ny zony ireo olom-pirenena hitaky ny zony ankalalana sy ny maro hafa raha isokatra amin'izay fifampidiniana izay ity farany raha ny fanazavana arahoary ny makasika izay. Ankoatra ireo vondrona maro samihafa, nampiantso ireo firaisamonim-pirenena hoe ny avoloa ihany koa androany Andry Rajoelina.
saingina io azy izay antso amin'ny fifampidiniana izay tsy amaly ny antso oatra etony avy eo nivo ny firaisamonim-pirenena raha ny fanazavana zay firaisamonim-pirenena eto amin'ny esikaroana ary zay firaisamonim-pirenena zay anatin'ny fandalinana ny bonne gouvernance dia nanapa-kevitra zay fa tsy amaly aloha any antsony filoam-pirenena everinay fa mbola misy fepetra tokony tanterahany filoam-pirenena mba hampiseho marina izy fa tena zavatra hoe tena hoe misokatra marina amin'ny adihevitra fa sanatria hoe sao dia mampiantso fotsiny dia lasa hoe tsisy toaniny akory le resaka anatin'ilay fitakinay moa zany amin'ilay zavatra tokony tanterahana ny voalohany indrindra dia le hoe avelany le hoe tsy tokony misy mampiseho herisetra intsony ny mpitandro ny filaminana io moa zany le hitantsika any M15 le resaka hoe famporosiana le resaka arrestation le resaka fidaroana everinay fa tena tsy mety zay ary tokony hoe ajanona tsisy atakandro ary io koa moa tokony mipetraka mazava ny zoan'ny olo-pirenena hanao manifestation tokony mipetraka zay zo zay tokony mipetraka ankalalana ny toerana zay tiany olo-pirenena vonjena fa tsy tokony asiana sakany itsony ary io moa zany everinay fa na izy hanao manifestation dia mananjo an'izay ny olona rehetra na amin'ny andalina na ny ankilany fa tokony mipetraka zay zo fototra izay ary mahatsapa koa moa zany zay fa nalahelo ary tena tsirariny le zavatra natao ny mpitandro ny filaminana ka tokony misy fitsarana misy enquête misokatra mba hoe hitsarana zay tranga-javatra nataony mpitandro ny filaminana izay araka izany miankina amin'ny famaliana ireo fitakiana voalaza no ahafahana ireo firaisamonim-pirenena miona sy mifampidinika mitondra fanjakana ankehitriny raha ny fanambarana navoakan'izy ireo androany hatrany fampisarabazana ny sampiray-tanindrazana ny fihetsika nasehoany ireo mpitondra ny atrehana ny fitakiana zo fototra nataony ireo tanora fotoan'izao andiniana ny fampitoviana ny lentan'ny fifampitondrana ho an'ny malagasy tsy vaky volo raha ny fanehoan-kevitra Christian Andriamahery Kolomajanga manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao nanao fanambarana ny firaisan-kinan'olobe sy ray aman-dreny eto Mahajanga ato anatin'ny faritra Boeny ka namoaka fian-kevitra 3 mazava tsara ho vahaolana ho an'ny zava-misy io mijoro zahay milaza fa maharary anay ary tena mafy aminay ny mahita eo ambany masonay ny zanakay ny zafinay ny doria sominy aina voadaro koa voany herisetra mahery latsandra maratra ary mamoy aina maty satria ny joro zareo ny taky rano sy jiro mangiry firy aminay zany kaoka sanatria tsy misy sahiteny ny hoe baindralahy ka tsy marary faharoa milobavy zahay manambara fa na dia ny tompo fatratra zany fahantrana teto an-tanindrazana tao anatin'izay 20 taona izay dia nivakitratra izahay ray aman-dreny nanotany kely teo am-pelatanana mba nanolotra fianarana sy fanabeazana mendrika ho an'ireo zanakay ireo ka antenainay fa afaka hiatrika ny hoaviny izy ireo sy ny hoavin'ny Madagasikara notaizainay izy ireo mba ho sahy mitraka mandrakariva fa sanatria tsy hainaiky lembenana ary hangina tanteraka nizaka ny fampiharam-pahefana amin'ny endriny sambihafa na avy amin'izy io na avy amin'iza hotaizana ihany koa izy ireo mba hanaja ny lalàna velona ary indrindra hanaja ny lalàm-panorenana zafady ka hitandro ny fiarovana an'izany ho an'ny ao amin'ny fitondrana ary ho an'ny ivelany fitondrana hotaizana ihany koa izy ireo farany mba hahay fehy fivoaran'ny teknôlôjia numerika zay ombonan'ny tanora maneran-tany eny na dia mahantra aza firenetsika kanjo androany raha ireo fomba nampianaranay sy nanabeazanay zanakanay ireo no ilazana fa tsy mety ireo satria daofana ny zanakay tifirina ny zanakay maratra ny zanakay avy any amin'ny fitondrana ireo herisetra ireo de velom-panotaniny zahay hoe
fa fiampianarana sy fanabeazana karakory moa mitadiavintsika ho an'ny zanaka malagasy ho an'ny rapitso sy rafakapitso io fanontaniana io de mampiasa ny lohanay ary mampiasa ny lohanay mandrakariva nanomboka tamin'ny 5 volana septambra ty fahatelo farany manambara koa izahay amin'izao fahantrana tsoa amantany enany vahoaka malagasy izao izay mbola tambesarany kolokolo mibahana ny fiarahamonina rehetra eto Madagasikara ny hoe tokony araraotsika apetraka amin'izao fotoana izao angamba ho zahay ho antsika jiaby tompony ty tanindraza malalatsika ity ary zany dia ampahatonena ampahamendrehana ampahendrena ny soridalana ny zotra tsara indrindra ny lalana tsara indrindra tsy anavahany io na arapary na arapinona arapahalalana arapary fananana mba tsy vangongontsony amin'ny faritra anankiray eto Madagasikara tsy vangongontsony amin'ny tanàna anankiray eto Madagasikara eny mba tsy vangongontsony ao amin'ny fokotany 2 na 3 fotsiny amin'io tanàna tokana io ny fampandehanany raha rehetra ny Madagasikara manontolo ho an'ny mponina sahabo efa telopolo tapitrisana izany no atao mba isorohana dieny zao ny mety fifankahalana fifandrafesana fanjakana samy maka ho azy didiko fe lehibe amin'reto faritra PDB misy eto amin'ny tanindrazantsika matsapa tokoa mantsy zahay fa tena tsy mitovy intsony ary tena mivandravandra mitombo isanandro ny elanelana misy amin'ireo faritra misy atsika eto Madagasikara manoloana ny fampianarana manoloana ny fanabeazana fahasalamana ny famoivoizana ny fambolena fiompiana sy ny sisa maro tsy voatanisa karahasinay holoza miantona ny taotao ho an'ny firaisan-kinatsika praitanindrazana sanatriavina izany any indray andro any ndao isika mianakavy hibanjana manomboka izao niezaka maika mba hitovy lenta ny fampivoarana ny faritra rehetra eto Madagasikara irinay mba tsy hisy tsony hiteny na ho tondroina ho zanaky ny kala hafa satria tsy avy amin'ny faritra misy antena manamarika izahay fa ny fitaomana androany ny mponina Antananarivo pomba ny fitondrana misy mba hirotsaka andalambe dia raisinay ho fiantsina ahitana ny siny dariko ave tifitra ave erisetra ave toy ny natao tamin'ireo zanakay saola ny mizana amin'ny tanila mizala tsy mitovy eo amin'ny tompona andraikitra amin'ny fitantanan'olom-pirenena no sanatria hipoirany ady an-trano amintsika malagasy miombo pe ao anatin'izao tsoakevitra izao ireo olobe mandrafitra ny foko misy eto Madagasikara ka miaina sy mivelona eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga fa mijoro Port Berger amin'izao fotoana ny komity mpandrindra ny tolona mitaky ny felan'ny Andry Rajoelina sy ny fanovana rafitra miantso ny rehetra namafy ny fitakiana ataon'ireo mpiray-tanindrazana amin'izao fotoana izy ireo anavitra ny firenena ny vahoaka malagasy fanampanazavana nandritra ny fotoana lava nitantana ny filoham-pirenena ankehitriny ny firenentsika dia nanjaka ny kolikoly ny totongana ny fiainam-bahoaka tsy nisy ny asa teo amin'ny tanora tsy ny eritreritry ny hamoronasa ho an'ny tanora noho zany ny fanjakana hany ka zary nofinofy ihany nireo velorano maro samihafa napetraka ny filoham-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena ny aina tao agnatin'ny hezigny ny malagasy ny jaly noho ny tsy fisiana rano fisotro madio zay azo lazaina ho filana fototra ho an'olombelona ary voalaza ao agnatin'ny ODD laharana fahenina zay mivaky toy zao garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Ny fifidiana nisy rehetra teto Madagasikara nandritra ny tondrany filoha amin'izao fotoana zao dia feno hosoka sy kajikajy politiky ny fanovana ny filohan'ny sed magnerina ny district maro
azo raisina fa tsy mitombona zay voalazany ACC ny service mpanjakana maro samihafa eto Madagasikara dia feno kolokolo avokoa. Manaraka izany natao tsinitsinina ny fampianarana, tsy nisy nandritra ny 3 taona ny fandraisana mpiasa mpanjakana, ny mpampianatra FRAM, ny ENS, ny N7, CRENFP sy ny sisa sy ny sisa. Tsy nisy ihany koa ny fampakaran-karama ho an'ny mpiasam-bahoaka teto Madagasikara. Noho zany izahay eto Port Berger mikambagna agnatin'ny komity mpandrindrany tologno dia mitaky ny fanovagna rafitry rehetra misy ankehitriny sy ny fialany filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Miantso ny herivelona rehetra hitolony hitaky ny fanovana rafitry vaovao, ametraka ny rafitry vaovao eto Madagasikara miainga avy ety ifotony. Hajoro ny rafitry vaovao hitantina ny fanovana ny lalam-panorenana, hidirantsika amin'ny 5e République, hitantana ny fifidianana madio ara-dalàna ary handraisany rehetra anjara. Eto ampamaranana mankahery ny malagasy rehetra pretendrazana zahay eto Port Berger mitohy ny tologno ary tsy hijanona ny tolonatsika ho amin'izany fanovagna zany raha tsy tatra ny tanjony, ka mankahery atsika pretendrazana rehetra handray andraikitry hitolona eto Madagasikara mandritra agnatin'ny faritra 320 eto amin'Osy. Antoamasina vetivety miray fo amin'ireo mpianatra navita fianarana teo anivo ny fitrim-pamanerana ny Madagasikara ny Antoamasina amin'izao fotoana manoloana ny tsy fisian'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpianatra manodidina ny 2,000 isa izay navita fianarana any an-toerana fanampanazavana. Araka ny fenitra napetraky ny OMS dia mbola maro ny mpiasan'ny fahasalamana tsy ampy magneran'ny Madagasikara. Koa ankehitriny dia mangataka izahay 4 promotion miisa 2,000 izay mbola tsy anasa ankehitriny. Efa 4 taona izahay nivoaka nefa mbola tsy nisy recrutement izay nataon'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka eto a Madagasikara. Ary mbola nisy ny promotion nivoaka tamin'ny 2020 mbola tsy ni recruter dia mbola maro ny mbola tsy azo. Kankehitriny izahay nivoaka tamin'ny 2021 22 23 dia mangataka ny mba anafainganana ny recrutement izay atao amin'ny ministère. Ary eto dia tsy manaiky izahay ilay PB nivoaka tamin'ny 2025 le telonjato satria tsy ampy ho anay iny satria maro ny mpianatra izay magnerana Madagasikara ao anatin'ny IFIRP. Koa ankehitriny dia mangataka izahay mba amoahana ireo poste budgétaire nandritra ny 2021 2022 2024 zay efa nivoaka izay lany tamin'ny Conseil des ministres ary mbola tsy nisy manifestation d'intérêt ihany koa. Mangataka ihany koa izahay mba andraisanareo mba ho mpiasam-panjakana satria ny ONG rehetra dia tsy afaka mandray anay noho zahay efa nagnano ny engagement décennal tamin'ny fanjakana. Mangataka ny mba anaovana ny mangarahara amin'ny recrutement ao anatin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka izahay promotion IFIRP aketo Antoamasina. Resaka avy any ivelan'iny any Youtube klasy topoko vavy manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana ianao tany an-tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko.
UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanulcha Wanoto ni Vavo. Université PEF, parcours études et formations. Nanulcha Wanoto ni Vavo. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavo. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.